ny tena kristianina sy ny asa fanompoana. Betsaka amintsika mihevitra fa ny tena atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia ny mpitandrina, ny mopera, ny presbitera na ireo mpiandraikitra lehibe eo anivon'ny antoko-pivavahana. Etsy andanin'izay koa anefa dia maro ireo hetsika heverintsika fa fanomponan'Andriamanitra. Raha ny ten'Andriamanitra anefa no azo adintsika dia ho hitantsika fa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia ireo olona tena tia azy, na ny olo tena ho an'ny zanany ary indrindra manana fatahorana azy. Rehefa mitombo anatin'izany fatahorana azy zany aza dia lasa mihoatra lavitra noho ny mpanompo, araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala ny ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izy rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako anareo. Dia ho jerentsika vetivety anio no tena antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra sy ny toetoetrany marina. Ny tena mpanompon'Andriamanitra voalohany indrindra dia maso ivon'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Solo tenan'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Hitantsika araka izany fa mpanompon'Andriamanitra dia solon'i Kristy fa tsy solo tenan'ny papa na solo tenan'ny pastera sy mopera. Ary fantaro fa ny iraka dia ny ampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra fa tsy sanatria hampiditra olona ao anaty atoko-pivavahana na hampiditra olona anaty fikambanana evanjelika. Ny tena mpanompon'Andriamanitra koa dia mahalala ny zava-miafy ny fanjakan'ny lanitra ary natao hanambary izany. Natao indrindra hiaro ny filazantsara marina fa tsy sanatria hanakalo izany amin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavana anitatra anaram-piangonana na fikambanana kristianina. Hoy ny apôstôly Paoly hoe fampiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra amina fifatorako na amin'ny famaliako ahafatsiany ny filazantsara sy ny fampianarako amin'ny mahafiorina azy. Averintsika ombianombiany fa ny filazantsara marina dia ny fibebahana, fialana amin'ny fahotana, fa tsy ny fikatsahana rena sy fahombiazana eto an-tany, nefa fitoerana ao anaty fahotana sy fahazaran-dratsy. Hoy ny famaritana ny mpanompon'i Jesosy Kristy araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia voatokana ho an'Andriamanitra, tsy hoe tokanana amin'ny fomba ivelany samihafa mandritra ny andro iray ka hanaovana lanonana isan-karazany, fa voatokana amin'ny fahamasinana voalohany indrindra, izany hoe tsy miaroaro amin'ny ratsy sy ny fahotana. Diso ny fiheverana fa ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mpitandrina fiangonana, ireo karazana tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny fiangonana ihany, ary ny olona rehetra dia olon-tsotra. Ny olona iray rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy, nanao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia mpanompon'Andriamanitra no antsoina azy. Tsy ny anarana entina na ny andraikitra omena no maha-mpanompon'Andriamanitra fa ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fananana fifandraisana amin'ny vantana aminy. Teny antsika loatra no hoe aroa izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mito ireny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Ary izao famantarana izao nanaraka izay mino amoaka dia miaminy anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany, ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Teto Jesosy Kristy dia naniraka ny mpianany, ary ankehitriny dia maniraka ireo olona rehetra nanolo tena ho azy marina izy. Tsy misy karazan'olona manokana teo na nirahana hianatra tany amin'ny sekoly rabinika, fa dia no afarana fotsiny mba tsy hetsika sy tsy hanao zavatra raha tsy efa nandray ny fanamasina. Ankehitriny anefa ny mahamaika antsika dia ny karazam-piofanana samihafa, ny fananana ny fanamasina izay voalola arana dia tsy maharototra akory, any ka lasa teny vakiana fotsiny ihany sisy io tenin'Andriamanitra io. Moa mbola hita manamarina amin'ny teny vakiana ve ankehitriny ireo famantarana izay voalaza? Tsia, satria tototry ny fombafomba ny fiangonana ny marina, lasa fianarana toy ny fianarana any an-tsekoly ny fiarahana amin'Andriamanitra, lasa fidina ny lesona, ianarana ny vavaka, misy ny fanadinana ary izay tsy afa-panadinana dia tsy afaka tokanana androaka devoly. Tsia, tsy famarinana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Jesosy tsy nitaky fahalalana na fahaizana raha naniraka ny mpianany. Fantatsika tsara fa Petera dia mpanjony ny asany, kanefa nahay nampianatra sy nahatalanjona ny olona ny fampianarany ary nitarika olona naharivo no amin'ny fibebahana izy. Hoy ny olona raha nandre ny fampianaran'ny Petera izay tsy ahivika ihany fa mpanjono. Ary noho ny nahita ny fahasahin'i Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba hampahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Ry kristianina malala,
ny mampanompon'andriamanitra anao a dia ny fiarahanao marina an' jesosy tsy azona fahefana androana devoly ny fianarana fa ny fanatonana marina an' jesosy kristy no azonao ny fahefana omeny amin'ny alalan'ny fanahiny rehefa mikatsaka marina ny tavan'andriamanitra ianao manakaiky azy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiteny ary mampiatra izay voarainao fa tsy mandray fotsiny dia ho hitanao ny famangin'andriamanitra anao sy ny fiasany amin'ny fiainanao ny mpanompon'andriamanitra marina dia izay tia sy manaja azy ka hevero ny lalanao dinio sao mpanompon'andriamanitra ivelany ihany ianao ka variana amin'ny fidirana sekoly biblika sy ny fianarana teolojia fa ny fifaneraserana mivantana amin'i jesosy kristy tsy hanananao akory anazavanao aneny fanamasina